tsy ambaratelo mavesatra tantara indromiaino nosoratany Sederana Antenaina Rabearnala. Ireo mpamelany tantara Ny ony Daniela, Louise. Niaraka tamin'ny Gaston sy Alain. Mpanadodosa Gaston Randriamanalina. Fizarana faharoa. Vanga misy olona ato trano ato. Manahoana ianao madama? Manahoana ianao tompoko? Ny inspektora Mahery, ary izy no mamanay. Faly mahafantatra anao madama. Fa ahoana? Fa misy inona natongava amin'ny polisy ety tranoko ity e? Fa misy inona ry anitra? Aza taitaitra ohatran'ny olo madama fa tsy misy inona akory marina mafy raha misy azoko. Fa ahoana e? Tonga nanontany zavatra tsy mazava tamin'ny fotsiny re izy fa tsy hoe misy inona ry mama. Eno Ary ataoko fa efa tapitra voavaliko avokoa ny fanontaniana rehefa ndeha mihitsy izy nareo niditra amin'ny varavarana nahita azy teo iny. Sa tsy zany inspekteur? Marina tokoa zany ka. Fa efa ela zany izy io ny teo. Ka voaingana ihany raha nahatongavako teto aloha e. Fa mikasika n'inona moa zany ty atindianao aty andriamatoa polisy? Io ny zanakao angamba afaka manazava ny antonatiny aminao madama. Raha mahakasika azy indrindra mantsy le izy. Fa ahoana ry anitra? Resaka mbola azavaiko ihany tokoa zany ry mama. Tsy olana fa afaka mitondra fanazavana. Tsy azoko mihitsy ka. Fa avelako eto angamba aloha nareo mianaka. Ny zavatra sahaniko raha teo koa mbola betsaka. Eny ary omendalana ianao andriamatoa inspekteur. Veloma ianao tompoko. Mandra-piaona nareo mianaka. Fa ahoana ry anitra? Fa inona ny tena marina amin'ity raharaha ty e? Ka arak'ireny fitanareo sy renareo teo reniko. Fa mbola tsy tafody tamin'izay nisy azo foana anga ilay tovolahy mpiara-miasa taminareo hatramin'izao? Zay aloha ihany fa raha nahatongavany iny inspekteur iny teo raharaha hafa mihitsy. Raharaha hafa? Fa misy inona ndray e? Resaka momba ny tiavana reny na nytaniana teo ry mama. Maninona tsara? Fa ahoana anaka? Fa resaka momba ny tiavana ahoana indray ka? Mbola tsy hita ihany koa ny tiavana hatramin'izao. Dia inona koa ny fantatrao amin'izany? Inona koa ny tena mariny? Ka izany efa ambarako aminao izany ry mama. Za koa no nametrahany an'izany fanontaniana izany teo. Dia inona navalinao azy? Izay zavatra fantatro ihanyko. Fa tsy efa ela be ve izany e? Tsy efa misy firy volana be izay e? Fantatro ny polisy ny fifandraisana nisy teo aminay sy tiavana ka izany no nahatonga azy anaty aty ahy. Miveriko fa efa manana ny fiainana ange izy iny amin'izao fotoana izao e. Amin'izao tsy fahitana ny nofo izao koa no ampifandraisana izay raharaha mitovy ny raharaha ny nofo sy tiavana ry mama. Izany fe anaka. Eny e, ary tsy hafeniko fa efa manomboka miaya ihany polisy amin'izao no izay antony izay indrindra. Raha toa ka nanatitra tetỳ amintsika no nahitana farany ny nofy, dia niarana sakafo tamintsika tato an-trano tato ihany koa no nahitana sy nahafantarana ny vaovao momba ny tiavana farany. Izy roa lahy izay samy tsy tafody tany an-trano ny hatramin'izao. Dia ahoana izany? Ko raha tsy misy borofo ve moa afaka hitananao amin'izany ny polisy ka? Ka za koa moa nanao inona e? Madio arak'izany eritreritro ry mama, fa ohatran'ny malaza saina ihany le izy na izany aza. Sa ve nareo tsy mieritreritra an'izany? Inona anaka? Nanjo azy roa lahy ka tiavana, efa fantatrareo tsara iny ny zava-nisy. Mama moa tsy taneka azy velibelina dia nanam-pikasana nambady azy izy. Ka nahoana mihitsy moa aminao ka? Dia ahoana? Ataonao aizy andry? Moa nofindray nanatitra tetỳ. Saingy izy aloha tsy olo tiako e. Dia inona mahagaga anao amin'izany? Fa ny tsy niteneniko amin'ny mama koa dia nanontany any mila ihany koa izy teo e. Maninona tsara? Zany ny sariny Emila naseho any ato eo ary nanontany avy amin'izay izy na mahafantatra azy ihany aty. Dia ahoana? Ny lafika aloha izay nambarany tamin'izany e. Nolazaiko fa tsy mahafantatra azy velively aho. Nefa rehefa nahita ny sarin'ny mpiara-mianatra tamiko amin'ny rindrina miaraka amin'ny sariny Emily io izy dia ataoko fa fantany fa izy io. Ary nandaingana maly fa hoe tsy nahafantatra ny Emily. Dia ahoana ho izy tamin'izany? Tsy haiko tsony ry mama. Fa ahoana ary izany e? Fa ahoana ny mahatonga an'izao raharaha izao ny fota ao anatin'ny ray segondra ohatr'izany? Noho io tsy fahatanany nofo ny antoniko. Dia izany tokoa ve? Fantatry ny polisy avy amin'izany fa za daholo ny foto-dresaka amin'izao fanjavonana izao. Ary tovolahy nanamarika ny tantaram-pitiavako avokoa izy ireo. Na ity nofo ity aza ve?
za moa tsy mbola nahita amin'ny paozin'izy zany tsy haiko e mety tsy maintsy hoe nifara tamin'izay ihany koa ngambany tamin'ny Sinofy. dia ahoana ary zany anako? Ankehitriny vao misokatra ihany koa ny masompanahiko ka manontany tena hoe fanakaiza daholo marina ary ireo olona voalazo ireo moa zany e an aizy tiavina dia aizy Nofy aizy Emile. miala tsiny raha nampiantsanao aty amin'ny birao madame Lalao tsy misy tsiny tompoko fa misy vaovao ve? fa hono madame Lalao ino inspecteur? taiza marina moa ianao tamin'io alina tsy nodiny vadinao io. fa ahoana zany fanontanianao zany inspecteur? raha afaka mamaly tsotra ny fanontaniako ianao madame Lalao dia izay angamba ny tena tsara mba hanafaingana ny fikarohana izay ataonay miangavy anao araka izany mba tsy hanodikodin-dresaka. ka niandry azy tao an-trano foana ny hafa hoaiza moa e? tena azo antoka ve zany valiteninao zany madame Lalao? ino tompoko? mandangy ianao madame Lalao fa ahoana inspecteur? misy nahita teny amin'ny manodidina ny toerana izay nanjavona amin'ny vadinao ianao madame Lalao maninona tsara? ary efa eto ampelantanako na ny andro na ny ora nandalovanao teo amin'io toerana io fa tsy niandry ny vadinao tany an-trano velively araka ny filazanao azy zany ianao. tsy mahateny ianao madame Lalao fa ahoana moa no hoe toerana nanjavona amin'ny vadiko inspecteur? fa taiza marina izy nitsita? ka za mihitsy zao no anontananao hoe nataonao aizy Nofy madame Lalao lazao aminay polisy ny marina rehetra momba nyty raharaha ty. inspecteur fa ahoany? za ve nieritreretinareo fananafina ambadiko? mazava ho azy sao dia mba tsy rariny koa zao endrikendrika izao inspecteur? ka lazao aminay raha hoe inona no nataonao manodidina ny mamba tamin'io andro io tamin'ny 7 alina zany hoe taloha kely ny ora nahafantarana fa nanjavona monsieur Nofy vadinao. inona nataonao teny? mandaingy aminay polisy ange ianao e? eny tsy afengo tokoa aloha fa nivoaka an-trano tamin'iny alina iny nandeha nijery fanafody teny amin'iny farmasia akaiky n'iny toerana iny. efa eto ampelantanako eto indrindra ho aminao ny ora ny idiranao sy ny voanao tao amin'io toeram-pivarotam-panafody io. fahanao koa aza aty amiko. ka zay ne ny antony inspecteur e? fa ngamo tsy misy farmasia nvetinareo any tonga ny lavitra ny mihitsy ianao mandeha mividy fanafody. ka tany ny farmasie de garde ny sokatra tamin'iny alina to? ohatra ny misy akaiky ihany manodidina ny fonenanareo any ka efa nanamarina an'izany indrindra mantsy saingy tsy nisy an'io fanafodiny dodavoko io tao amin'ilay toeram-pivarotana fanafody re tompoko. fa inona moa ilay fanafody ary inona naretina mahazo anao? andraso inspecteur fa ty mihitsy ny taratasin'ny dokotera sehoko anao io. eo e fa ny daty ovina izy ity ny omaly ny fotoana tsy nodiny zany ianao ny tany amin'ny dokotera. rendez-vous efa fanaoko tokoa zany isaky ny 3 volana tompoko dia io fanafody io an-trano ny prescription arahako amin'izany. ka maninona no amin'ny andro alina ianao no vidin'ny fanafodinao fa tsy amin'ny andro mazava madama? satria nana tena inspecteur fa mbola misy ambiny le tao anaty boaty faran'izay novidiko talohany io tompo dia rehefa hoe andeha hinana azy ny alina zay vao nahita hoe tsy nisy tsony tao dia tamin'izay indrindra tsy maintsy nandehanako nivoaka an-trano andeha hitady an'izany. dia maninona madama no nitseniteny anay an'izany ianao hatramin'ny voalohan'izao raharaha zao inona ny zavatra feninao aminay polisy? tsy nananeritreritra an'izany isy ifandraisany velively amin'izao tsy fahitana ambadiko izao tompoko dia izay ny antony. kisendrasendra ve ty taratasina consultation anao ty madame Lalao sa efa voahomana seho anay polisy amin'ny andro fanadihatiana ohatran'izao? tsy tompoko tena tsy inspecteur tena afaka manamarina azy ity nareo raha tsy matoky ny fanafenanao zavatra ohatran'izao madame Lalao dia mahatonga anay polisy iahiahanao ao ambadiko izao raharaha zao tsy rariny koa zany inspecteur za manana ny tsita indray ve ny olomeloka? tsy ny mahavadiny anao madama ny tsy hahameloko anao amin'izany olona hafa ny tokony tadavinareo inspecteur fa indrindra inona tokoa moa zany nataony nofo tany amin'iny toerana iny? raha andeha ho any izy naninona ny tsy ny telefonina tamiko? fa mampirafy ve mivadinao madama? natalohan'izao tsy fahitana azy zao aza efa nisy fotoana ve nanitsakitsaka anao tamina vehivavy hafa izy ka fantatrao zany? tsy mbola hitako ka. ianao nefa lazain'ny olona mahafantatra anao fa saro-piaro aminy. nahoana kosa moa inspecteur? vadiko izy ka ataoko hoe rariny ara saro-piaro aminy adalana izy tsy tiany azy ny fitenenany. ka ny amin'izay indrindra sao dia fantatrao fa manana vehivavy hafa any ivelan'ny tokantranonareo izy ka zay no mety ho antony asa tsy fantako zay no namonoanao azy ohatra. inspecteur
tafahoatra loatra koa zany fiveranareo azany a ho an'ny olona sarom-piaro tokoa mantsy madama dia azo eritreretina anireo aminy zany fomba fisainana izany a indrindra ihany koa vehivavy no betsaka miara-miasa amin'ny vadinao ary raha tsy tianao mihitsy azy izy hifampikasokasoka amina vehivavy hafa tsy rary ny ary ve ny aka inona ny fahadisoko tompoko raha toka sary-piaro amin'ny ah ary hono a eny tompoko efa ny famaly matetika amin'izany aza ve nareo e a misy vavolombelona ny zavatra ambarako anao madame Lalao satria reny manodidiny zany fifamaliana misy eo aminareo zany a inspecteur ataoko tompoko fa tsy misy mpivady tsy famaly zany ao anatina tokantrano dia mbola nandainga amiko fanondroany indray zany ianao madame Lalao raha nilaza tamiko fa hoe tsy misy olana mihitsy teo aminareo sy ny vadinao a satria ny omaly ny fotoana nan-tsavonany dia nisy fifamaliana mahery mihitsy aza teo aminareo ary ny afara tamin'ny fandroahana mihitsy zany ny lobava ny saraka mihitsy aza moa monsieur Nofy motsy zany inspecteur fa motsy marina ve ny zavatra ambarako aminao madame Lalao a eny tompoko marina aloha zay zany rehetra zany dia efa ampiaiaiko anao ao ambadiko zao raharaha zao madame Lalao ka na dia misy tokoa zany famaliana ohatr' zany teo aminay Sonofy tsy mbola nisy mihitsy trangany zavatra mitovitovy amin'izao angita aloha e rehefa avy eo zay dia miombona foana vadiko foana izy fantatrao ve io olona amin'ny sary io jereo tsara e marina lazainao amiko a eny tompoko tiavy ny ty amin'ny sary ty madama fa ahoana avindre ty fa ahoana madama fa misy inona fa inona moa zany nataony nofo tany amindry ahoana aza mody adaly io ndry fantatro daholo ange mariny fa nanomboka oviana zany nareo Sonofy ny miaraka moramora kosa aloha ianao a sady ohatrany tsy misy azoko izay teneninao teneno amiko daholo ny marina ao za tsy niaraka tamin'ny vadinao zany ka tsy niaraka tamin'ny vadiko ka inona ary nataony tany aminareo tamin'ny fotoana tsy nahitana azy ka ndry hono niaraka tamin'ny farany ie nanatitra tany aminay tokoa izy kala tsy vaniny ty moramora kely ny vavanao aloha a tsy mbola nanevatevanao ohatran'izany fa mbola nanajanao tsara foana hatramin'izay aloha hay moa nisy an'izany zany akory tsy midika hoe miaraka izay olona roa mifanatitra amin'ny andro alina ve ny tsy miaraka tsy fantatra namakaiza amin'izay vo indray mandeha ny tafaraka izay fa tsy hoe isan'andro akory raha ny marina dia voaingana ihany eny nahafantarako any Nofy efa fantapantatra eny ange ary efa niandro foana koa hatramin'izay inona mifantatrao saingy tsy napoziko hoe indry mihitsy ary inona moa zany tsy nilazandry tamiko fa hoe nanatitra ndry izy tamin'iny alina iny zay ny tsy nahitana raha izay indray zao fiheveranao azy ao mihitsy no antony tsy nilazako azy ianao satria so anakorotana ny tokantranonareo ny fahafantaranao an'izany mbola ho fitsinjovako anao an-trano ny antony fa tsy sanatria akory hoe mangalatra amin'ny vadinao efa hito zao fa mangala vadin'olona ko mbola eo ndriny mety tsara velatsi amiko tsy nangalatra ny anao ka teo aminay koa tsy nisy nininina mihitsy aza manadio teny eo ndry ka izy ange no nisisika anatitra ary matoko izy nisisika ny amin'izany so dia efa tsy tiany koa ary ianao raha zany no izy maninona zaniko ko raha tsy zany ve izy afony fotoana sy ny alina miaraka amiko tena mazava zao fa indry mihitsy ny nanafina ny Nofy tsy nanafina azy aloha na zany aza ka aleo azava ny resaka ka ndriny eny eo tamin'ny farany ndry nateriko tany aminareo izy raha ohatra ka hoe zany miaraka taminy dia mbola sandriko no miteny an'izany dry fa maninona moa no hotsosahako tsy matoky andry velively ahe ndry mihitsy ny mahafantatra misy azy ka aiza raha ny profon'izany hitanao nga ataoko fa tsy oela kory ny polisy dia atakira ny tetiky ndry rehetra raha hita profo kory zareo ary so dia mba hainao ihany raha ny tao ambadika izany maninona tsara so dia mba hainao ihany ho any nanafina na asa namono azy aza miteniteny foana fa vadiko ve ho vonoko everinao fa tsy fantatro angany sarotam-piarinao aminy sady raha zany voalaza ny polisy zany koa hoe hitana andendeha tany akaikinay tany hony ianao mametraka anao isan'ny ahina amin'izao raharaha zao koa zany za dia za ihany zany amindriny nanafina vadiko za manao hoe tsy nanafina azy zany ianao fa mety namono azy mihitsy tsy hanao an'izany amin'ny vadiko mihitsy vadiko iny tiako tsy matoky anao aka za koa aloha tsy matoky andry
teny tsy azoko amin'ilay izy koa ngery mama dia hoe mifankafantatra koa mivadiny nofo sy tiaviny. Maninona? Mifankafantatra ho ary zareo. Fa ahoana? Fa taiza ny nahafantarany an'izany? Tsy haiko. Ohatrany hoe mpinamana hono ry zareo taloha nga. Sa tsy azoko tsara ilay fifandraisana. Zany ve retsy? Za zagaga fotsiny teo ampahafantarana ny zaniko. Koray izany ve tsy ho sarotra ho an'izay vadiny izay koa no afaka velona amin'izao tantara izao? Efa manjary miay azy ihany koa ny polisy vokatra izany ry mama. Fa ahoana aloha no nahatonga amin'ny polisy ho tonga amin'izany aiza izany? Inona ny zavatra fantany mikasika ny vadiny io? Voalaza ihany koa mantsy fa misy atondi tsy fantatra mazava izany nataon'io vadiny io manodidina taty amintsika taty, ny alin'le tsy nahitana ny nofo iny e. Zany ve anaka? Ie, ka ny fahafantaran'ny polisy an'izay no nahatonga azy tsy salasalana ny tany aminy sao dia misy ifandraisany koa tiavina sy ny vadiny nofo ka vao marina tamin'izany le resaka. Ary sao dia tsy mpinamana fotsiny koa ry zareo raha izany no misy. Tsy haiko ry mama. Sao dia misy fifandraisana hafa. Mety hoe mifankatia. Tena nazako aza ne manao an'izany. Izay nge ho anaka e. Fa inona nefa ny tia mama teneniny? Ny amin'iny tiaviny iny ka. Manino? Efa fantatro fa tsy dia mazava ihany koa izy, ary tena miaraka izy sy ny vadiny nofo raha izany. Izany efa niaraka tamin'ny tiavina tsy nahatsikaritra n'inona mihitsy tamin'ny toetrany. Izany efa niaraka tamin'ny tiavina tsy nahatsikaritra n'inona mihitsy tamin'ny toetrany moa izany indrindraindrindra tao anatin'ny fotoana rehetra ny faneraseranay. Ohatra ka izy ve moa ampiseho fihetsika hafahafa eo masonao e? Asa fa ohatrany misy zavatra tsy mazava mihitsy ao anatin'izany e. Ka izay indrindra ke no antony tsy nanekeko ny fiarahanareo tamin'ireny fotoana ireny fa tsy inona akory anaka. Fa nga moa tamin'izany dia efa fantatry mamy izany resaka izany ka nilasa maman'izany ka. Ka izao ny vokaniko. Manamarina ny ayako ange izany ny resaka nambaranao rehetra hatramin'izay ry anitra e. Fa iza marina ary ity vadiny nofo ity e. Lalao. Dia inona ny tsy ambaratelony amin'ireo raharaha rehetra ireo? Tena tsy salasalana avy amin'izany fa tafiditra ao anatin'io raharaha io vadiny io raha izany no izy. Ny zavatra eritreretiko koa amin'ny lafiny iray dia hoe sao dia nanaraka anay sonofy ary izy tamin'iny fotoana iny ka izay no nahitana azy manodidina ny toerana misy antsika ety. Izany tokoa ve? Eno a. Saingy izay sonofo no tsy nahatsinjo. Saharo-piaro be mantsy ny vadiny iny raha ny voalazan'ny olona mahafantatra azy ao am-piasana. Ay ve! Dia raha izany tokony nahita ny zava-niseho rehetra nge izany izy e. Na mahafantatra an'izay tena nisy marina. Mety ho izany tokoa ve retsy? Ny fifandraisanao tamin'ny monsieur Tiavina fantatry ny vadinao ve madame Lalao? Inona moa fifandraisana izy tiavina? Mpinamana fotsiny ange izay araka rehefa voalazako anao inspekteur e. Niarana lalao fony kely izay ary voaingana ihany koa ny aona taloha kelin'izao tsy fahitana azy izao. Dia fantany ve zany? Ny tiako tenenina hoe mifankafantatra ve izy roa lahy ireo? Tsy tompoko. Raha ny fahafantarako azy samy tsy misy mahafantatra ireo ka. Izay no hivelanako amin'ilay fanontaniako teo hoe sao dia olo tianao ary tiavina raha izany no izy e. Matoa mantsy tsy nolazainao ny vadinao izany dia mety misy zavatra nafeninao tao madama. Tsy mbola nanitsakitsaka ny tokantranoko inspekteur. Tsy manana fifandraisana fa tsy ny mahampinamana amin'ny tiavina. Sady ahoana moa inspekteur no iarahany amiko. Samy manana fiainana ange izahay. Saingy ny vadiny tsy eto an-toerana fa lasa ny andafy ka malalaka amin'izay tianareo nareo madama. Tsy hanao an'izany a tompoko. Tiako ny vadiko. Dia oviana moa ny fankatanareo farany? Tena tsy tadidiko intsony izay fotoana izay ka. Lazainy tamiko fotsiny tamin'izany fa misy vehivavy izany miaraka aminy ary anorona ny fiainany miaraka amin'ny vehivavy io izy. Ny teny an'izany taminao ve izy madame Lalao? Eny tompoko. Nefa dia fiainany manokana izany? Amin'ny mahampinamana akaiky anay inspekteur no fampiresahana ny fiainana rehefa tafahoana ohatr'izany izay a. Dia fantatrao ve hoe izy io vehivavy nolazainy taminao io? Tsy fantatro ka. Tsy mbola nampahafantariny anao? Tsy dia nahasarika loatra koa ny hafantatra an'izany. Fa rehefa nilazainao aho hoe tsy hita ihany koa izay nanjavona ny tiavina dia mieritreritra eto hoe sao dia lasa nanaraka n'io vehivavy io ary izy. Zany ve? Io vehivavy io izao no tokony mahafantatra bebe kokoa ny momba azy raha nieritreritra tompoko. Nefa nareo ve dia tsy mba nieritreritra an'izany inspekteur? Eo indrindra ny mahasarotra an'ity raharaha ity madame Lalao a. Tsy hafenina anao izany aloha. Fa ahoana tompoko?
maninona raha ampiasainy izay fitaovana rehetra eo am-pelantananareo raha izany no hoe ahafahana mahita ny misy an'io vehivavy io e satria izany no mitana fanalahidin'izao raharaha zao. Tsy atoronao amin'ny asanay zay madamo lalao ary fantatray tsara nge io tovovavy io e. Zany ve kotsy any aminy ve zany tiaviny? Ary na ianao koa aza mahafantatra n'io tovovavy zay nahafatifaty azy io. Fa ahoana zany inspektera? Tsy fantatro mihitsy izy ka tsy mahafantatra ny vehivavy mihitsy a. Fantatrao tsara mademoiselle Volahanitra zay niaraka tamin'ny vadinao ihany koa tamin'ny fotoana tsy nahitana azy. Maninona tsara inspektera? Tena tsy mahafantatra ve ianao sa mody tsy mahafantatra madamo lalao tena marina e. Tena gaga eto am-pianona an'izany zavatra ambaranao azy zany inspektera. Ay ve nisy an'izany? Eny madama. Karaha zany no marina mety izy daholo ange zany no ambadika izao raharaha roa izao ndre matoa inspektera e. Tsy efa fantatra ve zany ny olomeloka e. Maninona raha anaovana famitorana izy ilazan'izay nasiany ambadiko? Aza mbola maika amin'izany ianao madamo lalao Fa ahoana indray ary? Inona andrasana tompoko? Tsy izy rery ihany koa fa na ianao aza dia mety ho ambadika izao raharaha zao ihany koa. Ny ray aminareo roa no nanafina an'ireo olona roa reo. Ataoko fa tsy kisendrasendra koriny sady ahafantaranao no ahafantarany antiavina. Dia toraka izany ihany koa ny vadinao. Izy inspektera, izy ny meloka. Efa ty ilay sary tamin'ny caméra de surveillance inspecteur. Misaotra anao brigadier. Mahazo toerana anao aloha fa hijery azy ity sika. Sary azo avy amin'ny caméra zay eo amin'ny tranon'olona manamorona ny lalana miazo ny tranon'ny mademoiselle Volahanitra rehefa miala eo amin'ny arabe. Ary andraso aloha velomina amin'izay ty écran ty. Amin'ny folo ora alina mahery ny lera. Ireo misy olona roa miresaka. I mademoiselle Volahanitra sy monsieur Nofo reto. Na dia somary maizimaizina ihany aza ny sary dia fantatra ihany le endriny ka. Esaka elaela eo zareo dia reny fa nisaraka. Lasa nivery ny monsieur Nofo ary lasa namonjy ny fodiny mademoiselle Volahanitra. Zay zany ny zava-niseho teo amin'ny zareo dia manamarina ny zavatra nambara mademoiselle Volahanitra nge zany brigadier. Iny fa niveriny mademoiselle Volahanitra afaka sekondra vitsivitsy. Avereny kely ilay sary teo brigadier. Dia ajanony eo aloha eo ahitana tsara ny endriny. Eo, ie. Tena izy io ka. Dia inona indray ary ny verenany nanaraka monsieur Nofo raha zany no izy. Mademoiselle Volahanitra. Dia mbola handainga ihany ve ianao mademoiselle Volahanitra? Tsy mbola nandeha nody araka ny nambaranao taminay ianao rehefa nisaraka nareo sy monsieur Nofo tamin'iny alina iny. Fa lasa niverina nanaraka azy nanatateraka izay zavatra nikasainao rehetra tamin'izany. Tsy laviko izany tompoko. Ka manaiky izany ianao fa tomponantoka amin'izao raharaha zao. Ny hoe niverina nanaraka azy no ekeko tompoko. Saingy ny antony ngamba ny tsara zavaina aminao ihany. Ka miandra ny fanazavahanao ary mademoiselle Volahanitra. Tsy mandra ny saiko satria sarotsarotra ny ahita taksi amin'ny alina ka izay no nandehanako hiverina hijery azy teo amin'ny fiantsonana. Nieritreritra ihany ianao nanenina raha niandry azy ho lasa vao nandeha fa tsy hoe navelanao andeha izy aloha dia avy eo arahana avy aty aoriana indray. Zany dia efa mametraka anao olon-dratsy ange madame Volahanitra e. Madio ve ny sainao amin'izany? Raha ny tena Nofo an'izany tsy nety mihitsy izy. Mo rehefa tena nandeha nody dia nieritreritra fa hoe aleo aloha hiverina hijery azy mandra-pahalasa azy. Izay vao mandeha mamonjy ny tranoko avy eo. Fa inona ny tena tao an-tsainao mademoiselle? Ka izy koa neny teny fa hoe rehefa tsy mahita taksi elaela eo amin'ny toerana io dia andeha tongotra e. Ka izay ny tena nampatahotra raha tsy maintsy andeha tongotra izy. Mety ho eritreretinao kilalaon-jaza ve izy ity mademoiselle Volahanitra? Izay re ny marina ry inspektera. Ka rehefa nijery azy araka ny fitantaranao azy ianao dia nahita azy tao amin'ny fiantsonana tao sa tsy? Tsy tao tsony izy tompoko. Ary tsy nahita azy tao fa ngamba nandeha tongotra araka ny nambarany ihany izy. Dia zaranao aza ve mademoiselle? Efa nanao izay fomba nampitandremana sy nisorohana an'izay mety ho fisehon-javatra fahafa ihany tokoa tompoko saingy manana ny heviny koa moa Nofo ka tsy hitako tsony izay hevitra nentina nanakana anazy. Amin'izao nefa dia tena tsy afaka amin'izao raharaha zao velively ianao
Mbola veriko aminao ihany inspekteur fa tsy misy tokony hamatoranareo aho tomponantoka amin'ny tsy fahitana nofy amin'izao fotoana izao a. Tsy meloka ny tenako inspekteur. dia izy ary nieritreretinao nahavanina an'izao eloko izao e. Ny vadiny inspekteur. Ny vadiny ihany koa nefa tsy miala aminao. Izy ngamba no everiko fa manana antony amin'izao raharaha-mbadiny izao fa tsy zavelively inspekteur. Dia noho ny asarotam-piarony izany na asa. Mety ho fantatry nofo koa ngamba ny fampirafesany azy tamin'ny tiavina. Ka raha mifandraisana amin'izao raharaha izao tokoa tiavina, izay inoko fa izay no tena manakaikikaiky azy dia ianao ny manana tombony amin'izy ity, ary tsy ampy ny fanazavana entinao eto anaty anay matomizely vola hanitra. Fa ahoana moa inspekteur? Inona ny tombony ho amin'izany raha ohatra ka vonany anambady ahy tiavina tamin'ny fotoana nanjavonany io? Tsy zaza ve ny tena vomafy amin'izany? Izay no tsy maintsy mbola ho fantariko fa eo ny tena misterin'ity raharaha ity matomizely vola hanitra. Lazaiko aminao nefa inspekteur fa raha vao miala amin'ny lalao ianao dia tsy ahita ny marina velively satria izy no mitana ny fanalahidin'izao mistera izao. Dia ahoana ary ty raharaha ty e? Iza marina amin'izy roa vavy reto no ambadiky ny fanafinana azy roa lahy. Matomizely vola hanitra sa madamo lalao? Iza ny manana tombony amin'izao fanjavonana izao? Efa maty ihany koa ve izy roa lahy reto amin'izao orandrefasako fisainana izao? Izany rehetra izany dia fanontaniana mipetraka ato anatin'ity tantara ity avokoa. Tsy mbola sendrasa sarotra sy mifampidipiditra ohatran'izao mihitsy aka. Mariny, tany am-boalohany raha no heverina ho raharaha mora tsotra sy ho voavaha izy ity. Ary zareo rehetra izany misy ifandraisana daholo eo anatin'izao tantara izao. Eto ampijerena ity orona tsara avy amin'ny caméra de surveillance ity no mahatsapa fa misy antony mihitsy ny verenan'ny mademoiselle vola hanitra hijery amin'ny monsieur Nofy. Ny tena olana amin'izy ity ny andro efa alina ka tsy nisy nahita an'izay zavanyseho marina, mba hoe nisy vavolombelona afaka nijorona anambarany marina izany e. Ary aiza koa iny olona nandeha niserana teo iny? Andraso hoe averina kely ny sary. Ny saraka ary zareo dia iny izao fa niveriny mademoiselle vola hanitra. Dia andraso hoe rosorosy kely. Dia iny koa fa misy olona iray faharoa mandalo eo ambanin'ity caméra ity andeha hanenjika monsieur Nofy sy vola hanitra izay efa lasany elohany. Andraso hoe jerena tsara ilay endriny. Fa izy ity ohatry ny olona fantatro ka. Eny fa na dia tonga aty an-trano amin'ny andro toy izao azy ianao inspekteur Mahery a. Raha izay no mety ahitana ny marina amin'ity raharaha ity dia vonany amainanao hatrany a. Tsy manana zavatra fenina aminao mantsy a. Izy ity ange mademoiselle ohatran'ny zavatra efa maty-paika daholo e. Fa ahoana? Tsy misy zavatra kisendrasendra na dia kely aza ataon'ny olon-dratsy. Nefa tsy misy takona izay tsy hisy eo mademoiselle. Ie, ka ahoana ry inspekteur a? Inona tamin'ireo fanontaniana efa nivaliako taminao no mbola tsy mazava aminao? Raha ny marina dia tsy ianao no nahatongavako aty mantsy e. Fa izy? Ny mamanao. Mama? Tsy azoko. Fa inona ny idiran'ny mama amin'izany? Dia inona koa no itadiavanao azy? Mbola tsy ao angaha izay? Efa tamin'ity tokoa izy. Ay, tonga ato ianao inspekteur? Ie, manahoana ianao madama? Fa misy vaovao ngany dia ianao mihitsy no tonga aty amiko tompoko. Izay tokoa madama. Misy fanontaniana vitsivitsy apetrako aminao. Za? Ianao mihitsy ka. Fa ahoana? Ka na za koa aza gaga raha nilazany toy fa hoe mama ny tadiaviny fa tsy zako. Le anaranao hoe raha tsy madisy mama ny vola hanitra? Ranoro tompoko. Eny ary madama Ranoro. Mahafantatra ny fiarahan'ny zanakao sy tiavina ve ianao? Eny tompoko, fantatro ka. Eny efa nilazaiko anao ne izany inspekteur. Tsy ianao no antaniko mademoiselle vola hanitra fa ny reninao aneo izy mamaly a. Fanampim-baovao ilaiko amin'ny fanadihadiana fa tsy inona akory. Fantatrao fa mifankatia izany izy ireo. Eny tompoko. Ary nisy fotoana aza tonga ny sakafo taty an-trano tiaviny ray andro izay. Eo mihitsy mantsy no tiako hatongavana. Eny tompoko. Teo izany nahitanao azy voalohany. Eny tompoko. Ary rehefa nanambarany fiarahan'izy ireo taminao ny zanakao dia ahoana nandraisanao an'izany madame Ranoro? Ohatra ny reny ray aman-dreny rehetra maheno sy mahafantatra fa
misy olona vonina ity sy apakatra ny zanany ireny moa ka inona indray inspektera sady efa nampafantatra amelo ihany koa nge hianitra fa tsy hoe nanapoka akory sy nitsipaka ny fiarahano zareo ve ianao eny tsy hafeniko aloha fa tsy dia tena nakasitraka n'izany loatra e fa inona no antony tompoko satria efa nisy tovolahy zay koa mantsy vita fisehoana tamin'ny zanako ary efa vonina ihany koa e nefa moa izy ihany no anambady azy ka asakasa fantatry tiavina ve zay tsy fankasitrahanao azy zay ataoko fa tsy fahalalam-pomba ny teny amin'ny vantana amin'izany tompoko tsy fantanika izay resaka izy roa taoriana izay indray tsy fantatro ary nofy io tovolahy eo indray mbola tsy hita amin'ny masoko vilivily hianitra amin'ny tantarany zava-misy any ampiasany any amin'izao fotoana izao no nahafantarako azy dia mbola tsy nahita azy ve ianao na dia indray mandeha azy ka na ny zanako azy zany vo indroa monja ny niara-ny asa taminiko tamin'ny alin'izay tsy nahitana azy zay tsy niaona taminy ve ianao tena azonao antoka ve zany valy teninao zany madamo Ranoro efa fantatro ny zava-nisy madamo Ranoro fa tiako hitsotra sy ilaza amiko marina ianao mba tsy hampana ny sarotra nyity raharaha ty fa inona izany e mbola inspektera fa misy inona ny fantatro momba an'izany ataoko fa tsy misy idiramamy zao raharaha zao ahoana madamo Ranoro taiza ianao tamin'io alina tsy nahitana monsieur Nofy io ary ho anao kosa maty misely volanitra iza ny vantaninao tato rehefa tafaverina avy anjery amin'ny monsieur Nofy tany amin'ny fiantsonan'ny taxi araka ny nambaranao azy ianao hitan'ny caméra de surveillance ihany koa ianao madame Ranoro ka zany mihitsy ka andeha hitsena ny zanako no antony voako tany fa tsy inona koa inspektera dia nahita azy ianao satsia ny zanakao nefa vonolaza teo fa tsy tato hatrany ianao ny dikan'izany tsy mifanenonareo ka tsy nahita azy tokoa aloha e raha ny marina nandeha nanenjika an'izay olona niaraka tamin'ny zanakao ianao madame Ranoro enjehiko ataoko inona moa ianao no manana antony amin'ireo olona izay misakaiza amin'ny zanakao ireo madame Ranoro toa ny tiaviny zany izay rehefa nentiny teto anatrehanao dia tsy lany eritreritrao moa zany ka voatery ianao nitady izay fomba nentina nampisarahana azy ireo dia ohatran'izany koa ny Nofy izay efa fantatrao mialoha ka tsy mahafantatra ny tovolahy io velively inspektera rehefa tsikarotrao fa taraiky vodina ny zanakao dia efa azonao an-tsaina fa misy olona nanatitra azy aty tahaka izay fanao ny tiavina ihany koa alohan'ny andehanany mody any amin'ny toerana misy azy zany ka efa nandrasanao kendry-toany zany fa tsy misy kisendrasendra tokoa akory maivana loatra raha izany ny vesatra entinao anaporofoana fa tafiditra amin'izao raharaha zao inspektera zava-viantitra ity ve avita hitolona sy amony tovolahy matanjaka sy mirijarijà be zao ianao madame Ranoro mama fa ahoana e inona ny ijerenareo atsara e fa misy inona e inona ny tsy marina sy mampiahiahinareo amin'izay nolazaiko teo tsy nisy nilaza taminao fa nisy namony ireo tovolahy ireo madame Ranoro tsy misy mahafantatra an'izany afa-tsy izay olona nantanteraka an'izany ihany dia ianao zany fa ahoana zao ry mama tsy azo kokoa nge izay mahatonga anareo hiahiahy amin'izany e fa inona ny antony tsy nitenenanareo tamiko an'izany zavatra rehetra nambarany inspektera teo zany hatrany voalohany tonga tato hatrany tokoa iny aliny fa tsy nahita anareo tato akory fa taiza mariny mamy fa tsy efa nilaza taminao moa fa nitsenanao no nandehanako nivoaka tany tamin'iny androna maizombe iny dia naninona ary tsika sy mama ny tsy niony e ohatry misy zavatra tsy mazava amiko ny ity tantary ity ry mamy indrindra fa ny aminareo inona ny tsy mazava aminao amin'izany e na Emile na tiaviny na Nofy izay samy tsisy hita afa-tsy mifatiny Emile moa zany na tsingevan-drano avy any samy za daholo ny foto-dresaka amin'izany angery mamy ary ny zavatra tena hitovizan'ireo indrindra fa Emile sy tiavina dia samy efa netiko teto anatrehanareo avokoa ary efa samy vonina nambady asa ingy nilavinareo daholo dia rehefa nilavinareo tokoa moa izy ireo dia tsy hitapopoka izay nalehany avy eo ianitra mama lazao amiko azy tena marina fa tsy mahatokony reninao ve ianao anaka mila fanazavana aminao ary mama ary na ny polisy ihany koa aza tsy adala akory izy ka anaiky an'ireny fanazavana nentinao teo ireny efa manomboka mahafantatra tsara ny inspektera mahery sy ny fomba fiasany amantsy ka ninonina fomba fiasany tsy misy profitany sy tanany aho eo na dia kely monja azy sarotra amiko ny atoky anareo amin'izao zava-miseho izao ka sao dia ny fitiavanareo any andro diso tafahoatra loatra ny anton'izao
Zao ny aminay Siandry nefa efa fantatrareo fa mbola manahirana. Ny aminareo Siandry aloha atao izay ilaminana e. Dia izany ve no mety hoe antony tokoa? Tsy nanao ninina anaka. Aleo koa mivava amin'ny mama no hiteny sy tsotra amiko. Tsy maninona izany toy izay ohatran'ireny toereny. Na ianao koa zanaka anisan'ny ahiahin'ny polisy amin'ity raharaha ity. Nefa tsaroa fa tsy mbola ny tenina miahiahinao zanako mihitsy na dia kely akory aza hatramin'izay tadio tsara nge. Saingy mahatoky anao Ka ahoana moa mama no miahiahy e? Za nge tsy meloka e. Za zany no tokony meloka. Nareo nefa nijamba n'ity resaka iandry ity ka mampisalasala hafa sao dia mahavita zava-doza vokatra izany nareoko. Sady amin'izay nisy nahita anie izany nareo nanenjika anay sonofy tamin'iny alina iny e. Dia tsy fantatra koa hoe nakaiza avy eo. Ataovy kely eo aminareo ny toerana misy amin'izany raha tsy ahiahinareo e. Dia ahiadiso fipetraka ny anao raha izany no izy. Ka dia izy ary izany no meloka e. Ny inspecteur mahery ihany. Ahoana brigadier? Trano rava izy zany ka misy taratasy ahafantarana ny tovolahy maty io ve brigadier? Iza tsara hoe brigadier? Tena azonao antoka ve fa izy io e? Eny are, andraso fa tonga eny azy zao dia zao. Efa tsy niaina intsony zany izy misy nahita io marain'io. Raha zao fijery azy zao ange brigadier, vao aingana ihany izy io no nisy namono e. Mety hoe tao anatin'ny 3 andro angamba raha be indrindra. Mbola hanao ny asany koa moa ny mpanao autopsie ahafahana manamarina an'izany e. Sady kantsy avy eo amin'ny fonony nahafaty azy ary hita avy amin'izao ihany koa fa mesy maratra ny faritra amin'ny lohany. Nisy mively mafy avy eo aoriana angamba. Ny antso nanaovana ny asa ratsy moa dia tsy hita eto. Dia iza raha nahavanina an'izao habibiany izao brigadier? Jereo tsara ny toerana manodidina sao misy ahafantarana izay mety nahavanondoza na io antso nampiasaindry zalahy io aza tokony hitantsika faran'izay aingana. Fa ahoana inspecteur fa misy inona? Hita fokony olona omaly teny amin'ny toerana tsy lavitra amina trano rava iray manodidina andrenivohitra ny fatin'ny olontianao mademoiselle Volanitra. Andray, nofy e? Nofy? Maty ve nofy inspecteur? Tiavina ka. Monsieur Tiavina ny tiako ambara aminao mademoiselle. Ay ve? Ao tsara ve ianao mademoiselle Volanitra? No heveriko fa nofy no nambaranao inspecteur. Ianao ihany mademoiselle Volanitra no teny fa tsy mpisakaiza ianao sy nofy a. Ka tsy tiavina aza ve no akaiky anao kokoa raha vao niteny aho fa olontianao fa tsy nofy? Eny e. Tena efa mikorotana be amin'ity raharaha ity koa ny lohako inspecteur e. Nefa toa ohatran'ny tsy liana amin'izany akory ianao Tiavina? Efa namoy azy tao anatin'izay fotoana izay inspecteur. Toana ihany tokoa ny fo amin'izao zava-miseho izao saingy inona moa izany azo atao amin'izany? Mahagaga azy ao fanaisanao ny vaovao izay nambarako anao teo izay mademoiselle. Fa tokony ahoana azy anao ndraisako azy inspecteur e? Ohatrany hoe efa fantatrao ny vaovao izay nambarako. Ahoana moa no ahafantarako an'izany hoe ianao inspecteur? Aza tononao fa tsy nahafantatra vaovao momba azy nge efa amam-bola n'izay e. Ny fahafantarako azy dia hoe lasa nanaraka vehivavy izy ka inona tsoa moa ny fahatsiarovana tavela amin'ny anatin'izany ho ianao ka? Nefa eto aho dia milaza aminao fa tsy maintsy ho hita ary tsy maintsy ho fantatra ny nahavanina ny famonoana azy. Ono azafady, ahoana keny nahafaty azy? Erisetra, tsy ato-kantsy teo amin'ny fony. Dia izay ela be izay ve izany vao hita ny fatiny? Tsy vao aingana izy ny maty ka. Izany ve inspecteur? Nisy nitazona nandritry ny andro maromaro izy ary vao aingana nisy nanapitra ny ainy. Ohatra ny hoe nisy feim-potoana nandrasan'ilay mpamony sa asa mety saika afaka nandositra ny toerana nitazonana azy koa ve izy? Izany ve inspecteur? Raha ny marina dia maty tao anatin'ny fotoana izay tena nampisafotifoty ny fanadihadiana izy. Ka asa mety isy ifandraisany ve? Efa tsinjon'ilay jiolahy ve fa efa akaiky amin'ny asanay izay dia tsy nisalasala izy ireo nanapitra ny ainy tiavina ka mikasa ny andositra ohatra. Dia ahoana izany nofy?
aiza izy amin'izao ora sy fotoana izao inspecteur? inofy ve ny mampalahelo anao mademoiselle sa tiavina? Mbola veriko anao ihany inspecteur fa efa ela any nanadino antiavana. Ny fahitanareo polisy an'izao raharaha izao misy ifandraisana no antony namoazanao azy indray fa efa voakosika tao am-poko ny anarany. Voakosika tao am-ponao ve mademoiselle Volahanitra sa panateo amin'ny tantaranao izy? Lasa mampizarazara an'ilay hevitra koa mantsy ny tsy ambaratelo afen'ny mamanao anatin'izao zava-misy izao. Ka hono a mademoiselle Volahanitra, Ien monsieur inspecteur. raha araka ny hevitrao, iza ny namono ka nahafaty antiavina izay mbola mety mitazona sy mahita ny toerana misy anynofy amin'izao ora sy fotoana iresantsika izao, iza? Anjaranareo polisy ny mamantatra an'izany inspecteur. Tamin'ny voalohany anefa ianao ny tsy nisalasala ny teny fa ny vadiny no ambadika izao raharaha izao, Tsy mbola afaka miahako akory madame Lalona zany aza. satria lavidavitra azy ve tiavina? Raha zany dia sao kosa mba enosin'ny reninao ary mademoiselle Volahanitra no namono ny tiavina. Ah? Maninona tsara? Atraiza marina ny tena fifandraisanao amin'ny tiavina madame Lalao? Mbola veriko aminao ihany inspecteur fa ampinamana izay. Tsy misy fifandraisana hafahafa ambadika izany. Talohana nabadiako ny nofo no angamba atao hoe fitiavan-jaza angaha. Raha izay no azo ilazana azy. Satria samy mbola tsy matra tamin'izany na izany tiavina. Rehefa nisaraka moa izay tamin'izany fotoana izany dia tsy nisy nininona intsony teo aminay. Moa izay koa tsy niona raha tsy efa samy nanana ny vadiny taty aoriana indray. Ka rehefa nionareo mety hoe nanana faniriana merina n'izany tantaranareo izany ve tiavina ohatra? Mety misy fotoana izy namboraka taminao izay mety ho faniriny? Tsy inspecteur, samy fampitantara ny fiainana fotsiny izay fa tsy nisy an'izany hoa. Zany ve ny tena marina amin'izy ity madame Lalao a? Eny tompoko izay voalazako anao izay. Lazaiko aminao nefa fa miankina betsaka amin'ny tsy fanafenanao amiko ny marina momba anareo sy tiavina no mety mbola ahatratrarana ny ain'ny vadinao velona. Sa tsy mba harototra sy maiky amin'izany ianao? Inspecteur, namaika aza tsy afaka nanao inona tompoko? Tsy arakaraka le efa maizanao tany am-boalohany izany madama. Ka aiza ary nitadiavako azy inspecteur? Tsy mahavita nininona nge manoloana an'izao e. Malemy ary efa reraka tokoa tao anatin'izay andro maro nitadiavana azy tsy nisy mangiran'izao. Ankehitriny ianao dia miteny amiko fa hita mifatin'ny tiavina, ny namako tiavina ary malahelo azy ihany koa ao anatin'izao tantara izao inspecteur. Indrindra ny fahorian'ny zanany ve tsy mba sainao kely akory? Ny zanany? Hanao ahoana ny zanany tsy ho anila ny dalana intsony? Reniny izy madama. Tsy aka azy eo ve ny reniny rehefa mahafantatra ny vaovao madame Lalao a. Fa mialohan'izay ihany koa mbola eo ny anabaviny miandraikitra an'izany ka rehefa nilaza ny vaovao tany amin'ny anabaviny tokoa izay polisy dia nanome toky anay izy fa handray an-tanana ny zanaka nadahany. Io anie anisan'ny nampalahelo ny tiavina indrindra rehefa tafaresaka izay dia io zanany io. Manana fondreny tokoa ianao madame Lalao na dia mbola tsy niteraka aza afaka nitsino sahady izany eritreritra rehetra ao anatinao izany. Mampalahelo inspecteur. Dia iza marina amin'ireto olona ireto ary ny tena meloka amin'ity raharahantiaviny ity e. Madame Lalao ve? Izay tsy hitako ihany aloha izay hidirany amin'izy ity e. Eny fa na dia mifankafantatra azy izy ireo sa i mademoiselle Volahanitra. Sa ny reniny ny porofo dia tsy ampy tanana na dia ny ray amin'izy ireo akory aza. Izao fotoana izao indrindra ny tena ilana fahamailona tanteraka. Raha tsy izany mety ny olo marina indray no hibaby ny mieloko ny hafa. Ny fanarahan-dia azy telo aloha hatramin'izao tsy mbola nitondra ninina mihitsy hatreto. Polisy roa manara-dia avy amin'ny madame Lalao sy ranoro reniny mademoiselle Volahanitra. Zaho kosa manaraka azy akaiky amin'izao fotoana izao izay everiko tena manafinjavatra amin'izao tantara izao tokoa mantsy. Dre eny fa manakana taksi. Very tsara moa ty andro ty e. Hoe amin'ny efatra sasany ary tsy mitolotolo azo ny toeram-poninana ange izy zany e. Fa andeha ho aiza ary mademoiselle Volahanitra izany andraso aloha raha anakaiky mizotra makaty amin'ilay toerana nahitana ny fatin'ny tiavina ny lalany. Sady
mieriterika ohatrany misy zavatra mahamailomailo azy foana hatramin'izay mialany taksi teo izay ka mialohan'izao nahatongavany tetỳ amin'izao tokoa matsy dia matetika izy no miodina miverina amin'ny toerana anankiray mijery olona sa manao izay averidi izay manaraka azy amin'izao fotoana izao asa hatramin'izay nialany teny amin'ny toeram-piasany ka hatretỳ aloha dia tena azoko anto fa tsy mbola nahita sy nahatsikaritra izay fanarahako azy izy aloha za ihany koa efa mahafantatra tsara ny tokony ataoko matsy dia inona no antony ankanesany aty amin'ity toeran'ity raha zany misy zavatra tsy mazava izao ka raha saroa etzany ety alavidavitra ety ihany io zao fa ohatrany miantso olona amin'ny finday izy zany miantso anizy ary dia iny fa lasa niditra ao amin'ilay tranondrava dia raso araha moramora amin'izay ahafantarako izay tena antony mahaton'izay vola anitra na dia nandasy ny hevitra ny tena nao fetsy tokoa azy ianao hatramin'ny voalohany dia tsy misy marina izay tsy iseho tokoa mantsy andrasomanina tsara ihany ny basy aloha fa tsy fantatra izay mety hitrango ao anatiny ao inspecteur fa ahoana fa misy iny ty fiantsoana mainka ety amin'ny birao ty madame lalao mahazo toerana aloha ianao misaotra tompoka mbola ho lava mantsy izao fifanatrehantsika eto izao ny vadiko inona ny vavao mikasikazy anam-panantenanao a inspecteur ianao koa toraka izany mademoiselle volanitra mipetrahy ianao eny inspecteur fa inona ara ny anton'izao mahafantatra marina ve inspecteur ka izay ny antony ampiantsony aty raha zany nefa ve tsy tonga dia nisambotra avy hatrano ny ataony ohatra ny endratreratra be zany ke ianao mademoiselle volanitra amin'ny mahazo toerana ianao fa ahoany fa misy iny inspecteur entinareo rovavy izao ary tonga ny fotoana ankehitriny hafantaranareo ny marina inspecteur fa hita ve nofy aiza ny vadiko ary tsy naninona ve izy aiza nofy inspecteur raha ny marina dia tratra ny olomeloko ankehitriny madame lalao zany ve toko maninona tsara fantatra ho any olona nahavanona an'ireny famonoana sy ny fanjavona ny vadinao ireny madame lalao rehefa tena niezaka nanao ny asany tamin'ny fomba maro tokoa izay polisy nampiasa ny taika efa rehetra teo ampelantananay dia nisy vokany izany ankehitriny inspecteur iza ny meloka tsy kiala volanitra io eo indriny mody tsy miteny eo efa fantatra hatramin'ny voalohany izy raha zao fa ndry mihitsy ny tena olo-meloka raha nafina vadiko mangina ianao tsy manana profitazonana amin'izany ianao hita fa zany no marina aza maiky alohanareo eo indrindra mantsika izao io inspecteur fa maninona ny tsy mbola fatorana izy rehefa feno ny profitazonanareo azy sa tsy izy meloka misy zavatra mifandray angety raharaha ty ary za milaza aminareo fa tena fetsy ary tena mailo tokoa le jiolahy jiolahy moa zany no ilazantsika azy sa jiovavy manahirana ihany izy tika inspecteur fa ahoany inona ny tena marina ary inona ny tianao ambara tompoko ely zany fa aleo aloha tsitsika ny brigadera tsara ampandroso etan'ilay olo-meloka aloha fa izy zany brigadier ampandroso ety izy io mijoro anonareo io izy io vatana nofo amandraha fa ahoany zao nofy koa io ry mademoiselle lalao ny vadinao nofy fa ahoany zao lalao fa taiza foana ianao nofy tsy naninona ve ianao ary fa maninona izy inspecteur no mifatotra fa maninona fatoranareo vadiko izy ny olo-meloka madame lalao izy ary tsy hitako maninona tsara izy le olo-meloka ny karoantsika hatramin'izay vo sambotra homaly anina teny amin'ny trano rava atrakaika fa inona ny tena mariny fa ngatsy ty sakaizany ty akory meloka ary manina ihany koa indriny tsy miteny indriny eny tokony hifatotra fa tsy vadiko ka zavatra efa fantany izao madame lalao
mahafantatra tamin'ny voalohany ka tamin'ny ora farana izy fa velona somatsaro nofo tao anatin'izay fotoana rehetra izay saingy ny fifandraisany no hain'izy ireo tsara namety izany mba analavirana ny aiaian'ny polisy eny dia tsy kombakomba n'izy roa reto ve zany sa ahoany tratra tamin'ny fanarahan-dia azy mady misely volanitra omaly rehefa niomana tamin'izany tokoa ny tenako mihitsy moa izany nitarika ny opération rehetra inspecteur eny mady miselona nanomboka teo amin'ny nandraisanao taxi niala avy teo amin'ny toeram-piasanao ka hatreny amin'ny tranondrava izay efa ny andrasan'ny nofy ianao tsy nisy niafina tamiko izany rehetrarehetra izany eny fa na nyresaka ny fanaovanareo rehetra aza mady misely volanitra eny mady miselona ka izay no nanamora ny fisamborana ny nofy rehefa nisaraky nareo iny alina iny nofy a fa ahoana izao e valio a mady misely volanitra izay piray tsy fombakomba ao anatin'izao raharaha izao avokoa fa inona ny tena antony izany inona ny antony ry nofy a ny antony ve eny tompoka ianao ny mamaly an'izany madamo lalao ka tsy fantatro inspecteur any aminao ny antony fa fanatanterahana ihany ny any vadinao ianao ny fototra izao olana rehetra izao ry madamo lalao ary fantatrao tsara ihany koa ny marina rehetra fa aza mody adalo etsony ianao e maninona tsara hoe inspecteur izay no izy madamo lalao rehefa nanontaniany monsieur nofy tamin'ny fotoana nanaovana famitorana azy voatsela akory izay dia ny tantaran'izao resaka izao aizako ary lalao sa mbola variana an-dakozy indray anaso io jerena any mbola amin'ny telefona izy izany mahavariana azy toka fa ahoana ry tiavina fa tsy ampy ahoana le vola voaviana kosa ve any nanome volanao fa ianao ve daladala ry tiavina aterina ty ahoana izy azy efa nyfanaraka isika efa manampy tsy tapaka anao amin'ny fikarakarana rehetra tsy mbola nisy hoe tapaka kory ny volana lefako tany aminareo mianaka hatramin'izay za kosa aloha tsy miantoka ny anabavinao sy izay fiainanao any ny zanako mifantatro ka raha nambady ary ianao tsy olako izany fa ny zanako fotsiny ho ie fantatrao tsara nefa fa tsy fantatry no fa inge fa nanako an'io zazy taminao eny fa nampiarahantsika sy anao taloha reny azy zaho a tsy araka aminao zantsony inona ary nivelomantsika eo na dia hoe tianao aza tsy avina ela be zany ka andraso fahalefako any ary le vola raha izay ny olany sa sao dia tonga eo koa nofo ka hotratra ny tampiresahana eto tsika fa inona koa zany zavatra henoko rehetra zany fa manofy ahy lalao zanaky lalao dia iza koa le tiavina indray dia enonao daholo tokoa ve zany resaka izany eny ry lalao dia ianao no oka hanohy ny fanazavana monsieur nofy eny ary rehefa eniko io resaka ny fanaovanao tamin'izany tiavina izany io ry lalao dia anahadiady sy nanamarina izany nataoko nadry ny andro vitsivitsy ary fantatro ka voaporofo tokoa fa ahy nananjanaka taminy ianao zaza 5 taona izany ary ny anabavy ny tiavina no mitaizana io zazy io tiavina isendaniny izay mandray vola tsy tapaka avy aty aminao fikarakarana an'ilay zaza tsy hitako izay natao ary vaka ny saiko teo anatrehan'ny zavatra fantatro nanaiga tamiko tao anatin'ny fanambadiantsika ianao ry lalao dia fantatro ihany koa tao ren'izay fa mana ny eritreritry ny anambady ny tiavina ity eo any nanomana ny teliko rehetra ka nanomboka tamin'ny fanefinana azy aloha zany indray iny izy avy niarany sakafo tao hatramin'ny volanitra iny indrindra satria tsy mbola fantatro izay tena ataoko aloha na hatrandro maromaro zany nanapa-kevitra indray ihany ny teny sy ambolaka amin'ny manina rehetra amin'ny volanitra roa andro tao riny fotoana izay tsy nahitanareo ahy dia nofy fa ahoana izao fa maninona ty ianao volanitra fa ahoana fa naninona ianao tsy nody any aminareo ny vadinao zao efa nampilaza tany amin'ny polisy izy fanampiana ny ilaiko volanitra tsy mahazava amiko mihitsy ka marina fa inona ny antony tsy hodinao aloha any valio dia fanampianinona koa ny tediavinao be dia be ny zavatra tiako anotaninanao ka tsy mbola fotoana n'izao ry volanitra fa ny fiangavikanao dia ny mba hanampianao ahy aloha tsy mba sainao kely akory ny zavatra mahazo am'izao tsy fahitananao izao lasa ohatry ny hoe
Izany nanao inonanao rehefa avy nanatitra ianao? Azo azavaina daholo izany fa mbola afaka meno alo ianao dia fotoana fimonja fotsiny e. Inona nefa naombaranao amiko e? Mikasika ny tiavana ihany koa izy ity. Tiavana? Fa nga fantatrao tiavana? Fantatro nefa hivadinareo e. Izany e. Nefa tokony fantatrao ny marina alohan'ny anapahanao hevitra na vonina iroso tokoa ianao na tsy. Marinina e. Na tiavana aza ange hatramin'izao tsy mbola niantsoa mihitsy e. Tsy fantatro hoe aiza no misy azy. Dia oviana koa ianao no nafantatra anay hoe miaraka. Izao e. Izany nanafina azy. Izany e. Ka izay tsy mbola ahafahako miseho aloha amin'izao fotoana izao. Raha tsy hoe efa voamako ny tetiko rehetra, efa ela no nanarahako azy ka fantatro avy amin'izany ianao. Inona ny zavatra andrasanao amiko amin'izany nefa? Rehefa fantatrao ny marina dia io ianao no manapa-kevitra. Dia izany sy izany volanitra. Andray ry nofy. Dia nefa tiavana tsy niteny tamiko an'izany. Tena lehilahy tsy valina mpandainga mihitsy. Tsy niteny ninina tamiko an'izany izy ka. Ka izay ny zavatra iainako amin'izao fotoana izao e. Ka raha sitra koa dia aorian'ny fanatanterahako ny valifatoko ny lalao dia andositra isika ka hanompoponenana any lavitra ny volanitra. Dia ahoana izany? Dia rehefa nieritreritra ihany koa ity mademoiselle kely ity dia resin'ny nofo lahatra niditra ao piraitsy kombakomba aminy amin'ny fanatanterahana ny teti-dratsiny. Saingy fantatrao tsara inspekteur ny marina raha narendresaka atao amin'ny tranoravy ianao alina. Toy izao izany. Fa nanina kosa no nivononao tiavina e. Tsy mifanaraka taminao tamin'izany nge ary nofy e. Tsy araka ny fieritretanao anazy ny zava-niseho amin'izao ry volanitra. Izao no fomagnana indrindra mety amintsika e. Tia ny antsina monoko azy. Mandehana tero any amin'ny tranonay ary ilazao ny polisy fa lalao no namono azy hoe. Nofy a! Tsy voamaikana saron-javatra ve izao nataonao izao e? Raha ny hoe amezana ny vadinao ny tandritsika tamin'ny voalohany ary naharesy lahatra ihany tokoa. Saingy amin'izao fotoana izao efa mivadika ho mpamono olona ianao. Mba azonao an-tsaina koa ve aloha ny zavatra iseho raha vela amin'izao tiaviny. Tsy maintsy itiana izy fa izany nanafina azy hatramin'izay fotoana rehetra izay. Dia ahoana izany izao ny atao e? Izay ihany koa nefa efa tena iahin'ny polisy ho ambadika ny fanafenana anao ne e? Ty sisa ny farany mandehana tero amin'ny efitrano lalao ty antsity ry volanitra. Dia hikary lalao hitiavina maty dia isika isanao miala eto. Nofy? Mandehana za malalako izany a. Ay ve izany? Tena tsy nampoziko. Ka aiza le antso madame lalao? Tsy mbola nahita an'io antso io atompoko. Ty le antsy inspekteur. Rehefa nandinika ny zava-niseho rehetra dia tsy resy lahatra tamin'ny voalazan'ny nofo indray ka sanana tanteraka an'izay nolazainy. Tia ny arme de crime brigadier. Ataovy tsara eny amin'ny toerana tokony hisy azy izany fa ilaina eny amin'ny fampanohavana ny porofo rehetra. Dia efa fantatrareo ny toy an-tantara fa teony eo ihany dia efa nisamboro ny nofy. Ary io izy io hitanareo io. Izy ihany ny tao ambadiky ny fakana-kerin'ny tenany. Izy no namonina hafaty an'ny tiavina ary... Azafady, monsieur l'inspecteur. Nanahoana ny Raraha Emile? Ny Raraha Emile tsy nisy ny fandraisany tamin'izao velively ka efa tratro omaly hariva ihany koa ireo olon-dratsy tonga namaky ny tranony ary namono azy sy namarina ny fatiny teny amin'ny ranony mamba. Ay ve? Ka ataoko fa mikatona ihany koa ty dosie ty angamba anjarany eny amin'ny fampanohavana ny manapaka ny anjara asany tsirairay ao anatin'izao tantara izao fa tapitra treto ny asako. Samy nanana ny fahadisoanareo nareo tsirairay avy ireo e. Teo ny fikasan'ny mademoiselle Volanitra hiara-andositra tamin'ny nofy sy ny tsy filazan'ny marina rehetra ary ny antony avy aminao madame lalao izay nahatonga azy anao an'izao ampibiny izao a. Tena tsy nampoziko ry nofy a. Marina e. Nambarako anao hatrany amin'ny voalohany fa tsy misy marina izay tsy hisy eo a. Ianao no nanana tsy ambaratelo navesatra indrindra ka nahatonga fivadihan-javatra maro izany. Nofy, tokony fampiresaka tamiko ihany anie ianao rehefa nafantatra amin'ny marina e. Izay ny lalana hitako fa mety isorana ry lalao e. Nanafina sy nandainga tamiko ianao tao anatin'ny taona maro. Samy manana ny adisoanareo avokoa nareo rehetra amin'ity tantara ity e. Tsy ambaratelo mavesatra tantara indromiaino nosoratany Sedera Mantenaina Rabe Arnala. Ireo mpamela ny tantara? Ny Ony, Daniela, Louise.
niaraka tamin'ny Gaston sy Alain. Mpanadodosa Gaston Randriamanalina. fizarana faharoa.